fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo izao indray, tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe any ankoatra, nosoratan'ny Aliko Tefisan. Novelom'i Christophe Rabearmanana, Tovo, Lina ary Elias Idoni. Nandray fiosonana totosa, Tovo Andriambololona. Studio Mibrod. Fony mistery mety tsy ampino, tsy fantatro na nofona tena nisy fa nampiasa saina loatra ary nanova ny fiainako ankato sy tsoro vavolombelona fa misy tokoa ny fiainana ny ankoatra ao ambadika ny tsy hita maso, ohatran'ny olon-drehetra ihany ataloha, ohatranao io ary mety mpanota lavitra no ianao azy. Tovolahy no miresaka aminao 5 taona zao, mbola tanora eritrero no mazava ho azy. Zanak'olona avy ao Antananarivo fa nandrato fianarana tamin'ny oniversité tao Fianaratsoa, mianatra amin'ny sampana médecine. Efa taona lasa izay no nahatongavako teto Fianaratsoa ka isaky ny vakansa ihany no mamangy any dada sy neny. Tsy ho lava resaka rehefa arao amin'ny Atsipriana ngely trangana azo any. Nanomboka teto maraina tokony tamin'ny 12 ora tao an-dakilasy nianarana indrindra tamin'izay. Tena marary be zany lohako zany. Hoe, fa nanina lary masy a? Fa maninona? Tsy haiko efa tena marary tampoka teo ny lohako. Zany ve? Mila ho vaky mihitsy. Fa naonao tokoa ary? Dia ahoana, inona no atao? Aleo aky ody sao dia maninona ty Zany, andao fa terika lahy fa zao ndana aloha ianao mivoaka dia za tonga dia eran'ny madame ery aloha ery. Zay iany ary inona koa ary nazo masy tampotampoka teo. Asa azafady madama fa anatra masy fa tsy salama izy. Ie, misaotra tompoko. Tonga dia maka taxi eto ampiteto zany tsika. Ie, tena mihamarary foana aky izany lohako zany tena okatra izay lohary vaky ny lohako zany. Fa efa mpahazo alafy izao sa voasambana mampalahelo anahy noromasy tia misy taxi. Taxi mba terany tsara mandroso nge zay le tsy midira. Fa mandalo kely eny amin'ny toerana fivarotam-panafody fotsiny angamba dia mividy fanafody antsika. Tsy maninona ka.
farandalana ringam-pamily eo dia misaotra betsaka anao veloma anto misentsika romasy ndahoary so ihany fa nisy an'ity namako ty fa raha tsy zany dia onjovonjoko sasa mirery zany niatrika an'izao dada sy niany any lavitra be any tonga ohatranotra miantso andry zareo tena mampalahelo ahy masy jereo fa tena tsapa hoe marary tokoa izy maina vetivety teo molona tsy maintsy manampy azy aho fa toa tsy mba manakavana ty fianara-tsoa izy zany efa ty aloha ity ny tranondry zareo aiza letsy ny lakile any ka afaka mivaravarana mandrosoa ary misotra betsaka dia mipetrapetra nanahoana izay lahy tena mbola tsisy fiovana aloha mbola manaintaina be ny lohako dia minana fanafody amin'izay ary dia makatoromaso kely avy eo aiza le izy dia mba akaorano kely eo anaty vilany eo ange andraso kely vetivety ary ty ary misaotra indrindra saika tsy voateliko le fanafody dia makatoromaso kely amin'izay aloha zany dalana aminay vetivety dia verina ato aminao ihany aza manafa tsy maintsy miverina eto aminao eny tsy manina koa rehefa mandehana ary ok mahazo fahasalamana tsara ianao masy mivavaka ho anao misaotra indrindra ki oay saika diniko fa tokony miantso any dada sy neny tokoa aloha aloha fa tsoko izao ihany allo tsisy vaovao fa tsy dia salama loatra marary be ny lohako ie nanomboka tamin'ny atoandro teo misy namako izay ihany nanampy aka raha mbola tsy mety dia midina aty dady hita eo ihany misaotra indrindra neny akatoromaso amin'izay aloka raha hita aleo aloha manaritra kitapany an-trano fa mety kakongambony iny tsy maintsy miverina any avy eo fa mampalahelo aloatra le namako so dia mba tsy zaka masy ary ny lesona nataona ireny ka nakarary ny lohany toa tsy mpahazoazo ony ireny fa asa iteo ihany ny fomba fiasan'ny fanafody miana azy iny mino fa misinda ilay marary raha vao miasa ny heriny vao nanomboka ny anatra taty fianara-tsoa izy ny lasa-mpinamana izay manam-pitiavana azy anefa tsy azoko pirahana azy amin'ny mahatovavy tsy anjarako mamboraka nyzany amin'ny voalohany tsapako manam-pitiavana koa izy fa mahakahaka any tsy asa iny mamboraka nyzany amiko sarokinatra loatra angambo masy oe ty za dia variana mieritreritra masy eto sy ary masy efa akaiko tonga ary toa mbola mikatona anie izany trano izany fa lazay zary neny andraso jereko eto amin'ny fitoerana eto ny lakile ty etika aleo miditra mbola tsisy nahandro mahasaka mihitsy any aty raha zao tena mbola handro sakafo indray koa za fa lasa izy marina ary neny andraso hoe atsona
Allô? Fahaizina eny io? Misy inona any ka? Ay fe, aza ela biany moa iny fa maika hiverina any amin'ilay namako fa tsy salama izy a. Ok. Ay moa ka any amin'ny dadatoa izy. Tena marary be foana izany lohako izany. Mila tsy ho zakako intsony. Andriamanitra, fa inona ary ity nahazo aty e? Ka marary aho izany. Tena marary. Tsy afaka mihetsika eto amin'ny misy ahy eto intsony anefa misy zavatra manakotsako no vatako iray manontolo. Maizina izay rehetra tazan'ny masoko. Maty ahy. Dada, neny aiza nareo e? Mila nareo ty zanakareo. Tena maizina amiko ny tany aman-danitra. Maty Why? To nisy hazavana tampoka namiratra. Mahita endrik'olona roa mamiratra manao akanjo fotsy lava. Andrianary Vonomasy, tonga kanao zay. Anjely aka zany reto. Noraisy ny tanako ankavanana dia toa nisy vatana iray hafa tavela eo ambony fandriana. Vatana izay mitovy amiko ihany. Dia anontany zavatra betsaka amin'ireto anjely reto fa toa tsy mahaloha-peo akory. Ne zato izy anaraka anay. Anaraka azy hony a? Hoentiny makay zary a? Hoay marina, nentiny nanaraka azy tokoa. Toa mitsingevana tsy manitsaka tany akory angeza zany e. Mbola tazako io matory ambony fandriana io foana le vatana iray mitovy endrika amiko. Hoay, dia misitaka manalavitra le vatany zahay. Kely sisa dia tsy tazako intsony fa miakatra trano zahay. Hoay marina, divy tanteraka izay. Ary miditra anaty savona. Tsy hitako intsony le tany nisy aty eo. Fa aiza ary nitondrany ahy. Izany efa ty toa tsy mahaloha-peo anontany an'izay manitikitika ny saiko akory. Mba aiza ary ty misy anay ty? Hoay, ary misy vavahady io aloha io a? Misy lehilahy ray rakotra volombava mitazona boky be manoloana azy io. Dia entina manantona azy a. Dry, miara mifampiresaka angery zareo zany e? Miara abanao, Andrianary Vonomasy, 20 taona. Ary nambarany an'le lehilahy daholo no mombamomba rehetra, tsy misy latsaka na ny kely azy. Dia io fa mamadibadika ny boky izy. Dry, ary toa mibanjina be ambony ambany ringa izy zany e. Sady mandaha miodikodina ny lohany fa tsy mahita ny anaraka ao anaty boky angamba. Tsy mbola tokony ho faty zany Masy. Nefa dia ty tovolahy ty mihitsy no iraka nasaina nalanay teny ambonin'ny tany.
mety misy ilain'ny tompontsika azany e raha izany aleo fa hoentinay makany aloha izy fa raha ohatra ka tsy misy dia averinay ny ambonin'ny tany ihany ndao manaraka anay hatrany zato izy hoay marina dia nisokatra ho azy le vavahady eto amin'ny lohanay marina endro fa miditra ato anatin'izay Wai to mahafinaritra be ka ato anatiny ato feno zava-maniry maro loko isan-karazany toerana izay tena midadasika be andrenesana hirahira fiderana manakoako ohatra n'le any am-piangonany ireny ary misy trano maromaro mahafinaritra be ry aloria mamirapiratra toy ny hoe vita tamina volamena dia misy fiangonana ngeza be ihany koa io misy tilikambo avo dia avo hoay andraso aloha fa misy olona manantona anay ny tamy iny lehilahy tsara endrika manao akanjo miendrika mpanjaka ireny izy mitondra zavana mamirapiratra ihany koa ny vatany ray manontolo ohatray marina voana hita azy le anjely roa mitondra dia ny kohaka avy hatrany raina sy obiana lalandavana enao ry tompo masina amen misaotra betsaka anareo na atotosa somatsara ny hirako dia afaka manao ny asanareo izay mbola miandry anareo indray nareo izy ary zany ty olona ty iny fa manantona izy tonga soa eto amin'ny fanjakako ianao anaka misaotra tompoko fa iza moa ianao raha tsy mahadiso afaka namoaka feo avy hatrany ny vavako vo nokasiany tena tsy fantatrao ve ary masy za le tonga teny tany anavitra ny zanak'olombelona nefa dia nofatsihany teo amin'ny hazo fijaliana fa efa nyreseko izany fahafatesany izany zany hoe ianao le Jesosy Kristy mpamonjy voalazanao ry masy za dia za tokoa ndraso asehoko zavatra maro aty akoatra aty ianao mba hinoa ny zanak'olombelona fa misy tokoa ny paradisa sy ny afo be misy ny famaizana ny mpanota ary misy ny lanitra izay nahatokana ho an'izay nanaraka ny diako faly be atomboko fa nahita ny tavanao fa ono aizytsika izao raha tsy mahadiso ato anatin'ny toerana misy ny fanjakako ianao izao ary ndao fa ho asehako anao ny toerana fanompoana dia misy an'ireo anjely maro mpanao ny asany sy ireo olona maro mifaly sy mioby mankalazan'i Jehova ohatrany hoe manofy diboka hafaliana tanteraka miresaka aminy tsapako misy hafaliana bitaka ato anatiko Jesosy le voaresaka foana tany am-piangonana manina noho izany no safidiny anaovany an'izao zavatra izao sambatra faran'izay sambatra ny hoe zany afa voafidy tao anatin'ny olona tapitra isa maro teny an-tany ireo
mamirapiratra mahafinaritra daholo ny zavatra hitany maso aty ary toy ny hoe miainy izany. Feon'olona maro midera noho in'izao manakoako any mamy ao anatin'ny fiangonana avo dia avo ry angamo izany. Masy a ahoana tompoka? Fantatro fa variny ianao mandinika manodidina anao hoe tena tsy nisy nampozonao mihitsy ve? Eny tompoko, fa inona kay na tonga anao hisafidy aho manokana? Ny safidy anao manokana ary Masy a, ny safidy anao tokoa satria ianao no voasafidy, ianao no voasafidy tao anatin'ny olona maro, tsy misy antony manokana loatra nefa izany. Ay, oka fa mazava tsara amiko. Mandroso ianao, mandroso e? Ato ny toerana teneniko anao fa fiderana an'Andriamanitra. Olona maro manao akanjo fotsy marevaka reto izy, mifaly sy midera. Raha vao nahitan'i Jesosy niditra izy rehetra dia nandohalika avokoa. Hita ho tena mifono no anaovany an'izany. Fa raha azoko tsara inge dia tsy mahita ny fisiko akory reto olona reto e. Toa tsy mba misy mijery akory. Hoay, fa tsy ny manato nanahindo file anjely nahaka teny an-tany e. Tena izy tokoa iny. Dia iraina ny ianao ry tompo, vita indray tompoko ny iraka izay nampanaovinao ato eo? Tsara izany ilay mpanompo mahatoky, ary sitrana ve ilay zanaka pastera fa tafita taty amiko manko ny fitarainany? Eny tompoko, Ay, efa sitrana tanteraka izy ary efa manao fanomponana am-piangonana mankalaza ny anaranao. ay, ndana ary zato izy manatanteraka manaraka indray e. Eny ary tompoko, lasa Vo avy ny teny ilay anjely dia tsy hitako tampoka teo indray. Misy tery tsy takatry ny saina izy ity ka. Fa mba aiza ary ny toerana misy an'izany Jehovah izany, fa mba tiako ho hita. Hono ary tompo? Ahoana ary Masy? Aizy Jehovah fa toa mbola tsy mahita azy aho. Tsy mbola afaka mahita ny tavany ianao raha amin'izao e, noho ny voninahiny. Hojambena tanteraka mantsy ny masonao raha mikiry ny ahita azy ianao. Izany ve tompoko? Aha, Tsy maninona ary fa ianao ilay zanany dia efa ampy inoko fa misy tokoa Andriamanitra e. ndao amin'izay ary tsika hivoaka fa ho asehoko toerana hafa ianao e. Faiza foana koa ary neny toa mbola tsy hita foana nefa efa teo any amin'ilay namako iny a. Atsoina Masy fa misaona libra foana. Asa raha mba nanahoana izy ao? Sanatria dia tsy teritreritra zavatra tsy aka. Mety mba rezistory angamba ka. Jesosy eo, tahio ny namako iny mba tsy haninona amin'ilay tsy fahasalaman'izay mahazo azy io. Andraso lohatsoko indray neny. Ça l'est moins que ça en a l'air. Nous avons des procédures pour ce genre de cas. C'est eux, vos suspects? Ils ont été tués tous les 7 durant ces dernières 24 heures. Allô? Tu les reconnais? Faiza foana kay neny e. Non. Efa iletika neny masoandro e. Monsieur,
ka misy zavatra ataoko ane matoa miatso an'iny sa avelako fotsiny ao ny trano dia idiko tsara ohatrany namelanao azy teo ihany anganare ifeny an-dalana hono izy sa to efa mitaitena be miandry azy ie efa tapitra voatsidikitsika daholo iny ny tany amin'ny fanjakako ka ndeha ho asehoko anao indray izao ny toerana famaizana amin'ny mpanao ratsy na le mpanota tsy makatony didy tokony ho tandremana e dia aiza ho aiza tompoko izany toerana izany any ambany fa andalo any amin'ny efitra fitsarana aloha tsika eny ary tompoko fa tiako hita izany toerana fitsarana izany andao ary zato izy e manaraha dia nasehoana tokoa ilay toerana misy ny fitsarana asa efa misy olona maro be milahatra alohan'ny tsarananao dia averiny aminao daholo ireo zavatra ny ainanao tetỳ tany arakaraka ny zava-bitanao ny tsarananao raha toa ka tsy nakatony didin'Andriamanitra dia viraviray ilay anjely mainty ka atsipony any ambany raha nakatony tenin'Andriamanitra kosa dia misy anjely mitondra mihazo ny paradisa ny zavatra nahagaga dia vitsy amin'ireo olona marobe mandalo fitsarana ireo no mahazo ny paradisa fa ny akabetsahany dia viravirain'ilay devolo ratsy any amin'ny toerana misy azy ireo taorian'ny fanehoana an'ilay toeram-pitsarana moa dia nentin'i Jesosy toerana hafandray tsy aiza akory fa ilay toerana famaizana ny mpanota teny an-tany vao nanakaka an'ilay toerana izay dia olona mikikika mitomany sy mila vonjiny ndraiko nanako ako fofona ratsy ihany koa no henoko fa tsy toy ny tao a-paradisa tonga dia fantatra avy hatrany fa fijaliana no mameno an'ilay toerana tonga ty amin'ny toerana misy ireo famaizana tsika tia misy atsika ity izao dia toerana natokana ho an'ireo olona mpiatsara velatsia mody mivavaka nefa fiatsaram-belatsia fotsiny ny anaovany an'izany fa tsy tamin'ny fony rehefa mivavaka dia tokony hivavaka amin'ny fo manontolo fa tsy natao hanafenana ny ratsy atao fotsiny akory ny fanompoana tena mikikika mahatsiraviny reto olona reto ka mahonena mafy no mijery azy doran'ny afo ny vatany ka rehefa taolana sisa dia miverina homofo ny ray dia toy izany hatrany hatrany tsapako tena mijala ry zareo mila vonjany am-pianazina dia hoe omena rankely ndray ny tetỳ amin'ny vavany tsisy azo atao izany tsony nefa fa dia manakaiky an'ilay afo aza dia mamay betsaka oay fa tao mahita olona vata-pangeza zany fa tsy bebe anay ve io apity io Andriamanitra tena ibebe io mety gaga ianao fa mahita amin'ny bebe anao tonga aty eny tompoko fa nahoana ny lasa ty amin'ny afo be izy nefa diakona tao amin'ny fiangonana izay nisy anay ange izy eny nahafana fo be tamin'ny fanompoana tokoa izy saingy tsy hafa-ny ala taminy fitazomana ody izay mety mandramaty asa raha fantatrao fa ny voakal aza ny eny bebe anao andray kosa ry bebe mpamosavy zany izy eny anaka
mivoakaly izy nefa dia nafana fo tamin'ny adidy tao am-piangonana. tena tsapako izany fa tsy mba afaka nanondra fo taminy verina toko jereo angefa mijaly be izy tsy dia tsy anaka fa ndaolotsika hitsidika toerana hafindray mpalahelo amafy retoreto miantsoantso ny anaran'i Jesosy izy ireo nefa tsisy azo aminjena azy ireo intsony toy izao zany mahazo ny mpanota teny atany aleo hatrany mivavaka amin'ny fo tsisy fiatsaram-belantsika. Dia nentin'i Jesosy nitety an'ireo karazany hevitrano maro ireo moa kikikan'olona maro no mameno an'ireo hevitra ireo. Tena mahavako fo isika ny miaino sy mieritreritra azy. Raha ianao angamba ny aina izany dia hiovaka hanapa-kevitra avy hatrany fa hibebaka handoalika hivavaka raha toa ka izay no hialana amin'ny fahaverezan'ny fanahy. Misarazara hevitra arakaraka ny fahotanana atao teny an-tany ireo fampijaliana. Fa amin'ny mampitovy azy dia doran'ny afo daholo ireo olona ireo. Nisy toerana iray izay iza moa nahitako any Bary, tovolahy namako teny ambonin'ny tany izy io. Mpiloka sy mpisotro ary mpidoroka io tovolahy io fony izy teny an-tany. Maty ny lozam-pifamoivoizana izy. Raha avy tany amin'ny Bary iny nidona tamin'ny moto. Toy izao indrindra ny fahitako azy. Oay, fantatroko io tovolahy ray io. Bary no anarany. Mipetraka ao andray fanitranona io. Ie, io tovolahy io dia niloka sy nisotro ary nidoroka ny nahafaly azy teny ambonin'ny tany. Ka tsy mba nahalala ny fona sy mibebaka tamin'ny fahotany izay vita ny vao maty fa mbola teny an-dalana ody avy tany amin'ny Bary izy no maty. Tena marina tokoa izany zavatra nambaran'i Jesosy izany. Tovolahy maditra be io fony fahavelona. Tena mijaly mafy izy. Misy zavatra toy ny hoe mikoriana ao anaty vatany ka mandoro ny vatany ho kila. Dia miverina ho nofo indray rehefa avy kila ka toy zavatra miatrana. Tena tsy tantoko mijery azy ka mampahonena loatra no mijery azy ireo. Tsy tantoko tompoka no mijery azy ireo fa andao hifindra toerana hafa indray tsika. Andao atsika hifindra toerana hafa indray e. Tamin'io hevitra manaraka io no nahitako tovovavy hafa indray. Tovovavy mpiara-mianatra tamiko tany amin'ny kilasy faha 12. Lori no anaran'ny fiantso azy. Raha araka ny tantara reko dia nanana olana tamin'ny tovolahy niaraka tany io tovovavy io ka namono tena tsy nahazaka an'ilay olana. Nalaza be tao am-pianarana iny fahafatesana. Tonga ty amin'ny afo be tokoa izy noho io famonotena izay nataony. Mampahonena mafy no mijery azy doran'ny afo. Tea nala azy ao anaty afo fa tsy vitako velively ny anala azy io. Fa manindra indray mandeha manatona azy moa dia mahay betsaka. Rehefa tapitra vita ny jery daholo ireo toeran'ireo dia miverina izay.
reny efa nasehoko anao reny daholo ny tsy ambaratelo ny taty akoatra ho feny dia zao tsy misy miafina izay tsy ho hita ao ariana ny fahafatesana izay nataonao teny ambonin'ny tany ihany no zakaina rehefa tonga ty akoatra raha nanao marina sy nakatony tenin'Andriamanitra ianao dia mandova amin'ny paradisa raha mifanotra tamin'izay kosa dia ahazo famaizanao amin'ny afo be ary tsy misy ho afaka amin'izany na mpanan-karena na ny mahantra tsy misy dikany intsony ny vola man-karena rehefa maty tsy misy famindram-pontsony koa aty tsy misy namanamana fa rehefa mpanota dia faizina fa raha nanao marina kosa dia mandova paradisa ilay toerana nampanantenaiko fony mbola teny an-tany mibebary zanak'olombelona dia ny mbola manana fofinaina aza miandry andro lava fa tsy fantatrao izay minitra sy sekondra any esorana ny ainao dia zao romasy a eny tompoko miaino anao a averina eny an-tany ianao a dia teneno amin'ny namanao sy ny fianakavianao rehetra ny zavatra hitanao taty akoatra aza misy afenina na dia kely aza sahi ianao mijoro vavolombelona dia mahatoky anao ary masy fa ho vitanao zany rehetra izany a dia ino avy tompoko ry zareo hoe so dia ambarany fahanganongano ny zavatra tantaraiko aminy ny anjaranao ry masy dia ny manambarany marina ka asakasak'ireo izay tsy ino anao ary ozona ho an'izay mandray nefa anarabiraby anao eny tompoko fa mangataka ny herinao aho mba tanterahako an'izany fa raha ny tena tiako izao dia hijanona ty avy hatrany eo akaikinao hatrany a mbola misy adidy miandranao eny an-tany romasy a aza matahotra ianao fa ombanao eny foana amin'izay rehetra ataonao eny ary tompoko dia misaotra indrindra eny ary zao dia ho avy amerina anao eny an-tany amin'izay ny anjely nakanao sady efa reny tamin'ireny ry zareo tena reto marina ry zareo nipotra tampoka vao nilazy Jesosy fa ho avy dirainana ianao ry tompo indro izahay zao dia averina eny an-tany masy eny tompoko ho tanteraka ny sitraponao ndeha ary zato izy veloma ianao ry masy a tsy maintsy mbola iaona ty tsika raha mbola makatony teniko ianao eny tompoko manantena an'izany a ny fihinony Jesosy eto atratrany a zay masy a dia mahereza tena lahy marina vao tonga ty amin'ny masy asara mba nanao hono izy ato fa atsona tsy mandray antso akory aleo hoe todomina ny varavarana masy a masy ô ao ihany ve lahy e tena tsisy mamaly aleo atsona indray zay fa manino izany ny finday fa tsisy mandray akory mety restory angamba izy toa midy karetsaka avy ao anatiny koa ny aty trano ity fa tsy mety misokatra aleo fa forsena hisokatra kay tena tsy mety ka marary fotsiny ny tanako aleo tsotsoana foana ka masy a masy masy ô masy skafy aho e
aiza zany to mandre olona miantso ny anarako ange za zany e kay ay marary be nge zany lohako zany e masy azkafa mialy namanao ihany ty e mialy ono mialy nanofy teo sa tena mariny reny e nisy anjely ronaka tetony dia niona tamin'i Jesosy hienjana be koa iny zavatra nahazo iny ka nofy sa tena mariny fa nanofy aloha na tena izy dia tena mahatonga saina iova tena mampiova tsapako hoe fenofeno be ny foko masy ao ihany fenao e aleo sokafana fa sasa miandry ao ambaravarana ao mialy aty anka ianao fa dia mampitaitana fotsiny oay ary da tonga dia netoraka tety amiko ndry ary manina no mirotsaka ny ranomasondry nanapiasa ao maty rery tato ianao tena efa ratsy ny saiko zomasy tsy maty zany akia fa salama be aza jereo indringa efa bolangina tsara tena marina tsy marary tsony felo lohanao e tsy marary zany tsony aka tena diso salama loatra aza zany falybe aletsy raha salama elahy fa za monga narary fa very tadity ve masy narary azy lahy tamin'ny marainako dia nateriko nody taty an-trano eny tokoa resy torobe ange teo dia adiniko daholo zany zany ka fa matsiaro nona be akia zany zany andrahoana sakafo zany elahy raha tsy mampaninina ndraiky dia mba andraho sakafo vetivety ndrasoary fa reto misy mofonetiko hoana aloha reo mandra-pa misotro indrindra mialy tena namana tokoa ndry tsapako loatra zany ao le tsy mazotoa misaotra kia tao mitamberina ao an-tsaiko daholo reny zavatra tao anatin'ny nofoko reny zao fa tadidiko daholo nanomboka teo amin'akana hatrany amina merenana nofy ary vereny sa tena mariny masy fa misy inona ny to lalaovinao fotsiny le sotro misy zavatra manahirana kely ny saiko letsy fa inona letsy zany mba tantarao ahy hoe eny ho tantaraiko anao tokoa toy zao ary le izy tsy fantatro hoe tena zavatra ny ainako na koa ny nofo fotsiny fa raha fahatsapahako azy aloha dia tony hoe zava-misy zany tokoa le izy vo niala kely tato amiko indry dia narary be ny andohako dia zay akely izy ny feo andry ny antsoantso ny anarako teo no taitra ka nanokatra varavarana iny andraso hoe narary be hoe lana dia avy eo tsy nahatsiary tena eny akia fa vo narary be lohako dia nahita hazavana nisy anjely tonga so dia mba efa maty alahy tamin'izany fa mbola naverina tetỳ tany dia tsy haiko mihitsy akia fa mangorakoraka be ny fanahako tia hibebaka sy fona tamin'ny fahotana izay vitako rehetra fa tena matahotra n'le afo be inona moa no misakana lahy tsy ianao an'izany na za koa za tsapako tian'olo tena ho an'Andriamanitra raha nandreny fitantara lahy teo tsisy misakana anao tsy ianao an'izany koa ange ndeha herytsika anara-diny tompoka sa hijoro vavolombelona tokoa amin'ireo namana sy havana fa tsara Jesosy izay indrindra ary efa nampanantena azy tany akoatra fa hanolotra ny andro mpiainako sisy aty tany ka ndray andro any eo nampifaliana amin'ndray tsy hainao rery fa tsika sy ianao
dia toy izay ilay tantaram-piainako izay nahatonga iova tapa-kevitra tanteraka hanova famindra anara-diny tompontsika dia Jesosy Kristy nanoka tena ho azy tanteraka ankehitriny mpitondra fiangonana zao ary nanampibetsaka tamin'izany mialy lasa mpivady zao zahay mafana fobe amin'ny fanompoana koa izy ho anao io koa aza miandry andro lava araky ny afatry Jesosy dia ny mbola misy fofonaina dia ndana mivavaka mibebasy ny fona aminy tamin'ny fahotana izay vitanao fa tsisy famindram-po intsony ao aorianany fahafatesana sao tonga ny akoatra voanenina mafy maro ny fiangonana eto amintsika azonao ale avokoa reo ny fanolora-tena iova ny tena zava-dehibe dia mahereza natolotra malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe any ankoatra nosoratany Alko Tefson. Novelon'ny Christophe Rabiarmanana, Tovo, Lina ary Elias Idoni. Nandray fiosonana totosa Tovo Andriambololona. Studio Mibrod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.